Mbola anatin'izay pejim-baovao izay trano kosa efa vonona amin'ny hetsika izay karakaraina ho fankalazana ny faha 10 taonany ny scoop digital nanatanteraka ny famerenana farany izy ireo tamin'ity herinandro ity mba ahatomombana ny hetsika izay karakaraina amin'ity farany herinandro ity. Efa vonona ny tondrany tsara indrindra avy aminy ny scoop digital sy ny team safelika entina namariana ny fankalazana ny faha 10 taonany isiny. Efa anaty famerenana farany ny ekipa scoop digital tamin'ity herinandro ity mialohan'ilay hetsika lehibe ho totsainy amin'ny ity farany herinandro ity. Ao anatin'ny fanomanana an'ilay hetsika lehibe miarany fety moa zany zao ato anatin'ny scoop digital amin'izao fotoana zao amin'ny alahady 13 Desambra ny fotoanantsika rehetra androany dia efa anatin'ny famerenana farany izay zany hoe répétition générale dia manao mise au point technique ny antony be dia be zany resaka teknôlôjia tiana ampiarahana amin'ilay hetsika dia mba ahafahana mandrindra an'izay zany dia tsy maintsy naka fotoana lavalava fa manao répétition. Raha momba ny fampisehoana manokana dia zao hoe natokana ho an'ny mpianakavy manontolo ilay izy misy apahany izay ho an'ny ankizy misy resaka sirka misy ihany koa ireo fety isan-karazany fa eo ihany koa n'ilay comédie musicale. Teknôlôjia avo lenta no ampiasain'ny scoop digital mandritra ity fampisehoana karakaraina ity mba ho fanomezana fahafapo ireo mpankafy. Olona manjatony mahery ahitana teknisiana sy mpisehatra no etsehan'ny scoop digital mandritra ny fampisehoana ho kasainy atao. Tanjona ny anaovana seho tokana tsy fahita mba tsy hamona aminainina ireo mpankafy.